ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Faly miarahaba antsika rehetra ry avako malala tratra ity sabotsy 20 ny volana martsa ity, manonona ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo amintsika atrandriavana. Ny mofinaina voalahatra ho antsika anio dia ny Jaona 9. Jaona 9 ny 9:12 ka hatramin'ny 9:20. Jaona 9 ny 9:20 ka hatramin'ny 9:20. Fakitsika amin'ny ran'i Jesosy. Rehefa rifa ny andro dia nidina ho any amin'ny ranomasina ny mpianany, ary ny orana tsambokely izy dia nihita ny ranomasina nakany Kapernaum. Rehefa maizina ny andro tamin'izay nefa Jesosy tsy mbola tonga tany aminy, ary ny ranomasina nanonja fa mafy ny fofofon'ny rivotra, ary efa nivohy tokony ho 5:20 na 30 izy dia nahitan'i Jesosy nitsangatsangana eny ambonin'ny ranomasina ka nanakaiky ny sambo kely dia natahotra izy. Fa ho Jesosy taminy, izaho ihany, aza matahotra. Dia tandray azy eo an-tsambo kely izy, ary niaraka tamin'izay ny sambo kely dia tonga tany amin'ny tany izay nalehany. Ray masino, manamasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ity tantara izay ampianatarantsika ity dia tantarain'ny filazantsara sinoptika, Matthieu 20, Marka 1. Fa misy ihany moa ny mahasamy hafa azy ilay tantara arakaraka ny fitantarany ilay mpanoratra azy. Ny zava-dehibe tsy mametra-pahantaina hoe inona ny marina na inona ny diso, tsy izay loatra. Raha misy zavatra tantaraina dia tsy hitovy mihitsy ny fomba fitantarantsika. Raha ohatra ka mitantara ny fitrangan-javatra ny kôronatsika tamin'ny taona lasa iny ohatra, dia tsy hitovy mihitsy ny zavatra tantaraiko sy ny tantarainao. Arakaraky ny fihetseham-poko sy ny zavatra nahazo ao ny tantaraiko, arakaraky ny fihetseham-ponao sy ny zavatra nahazo anao koa ny tantarainao. Dia samy manana izay ho tantaraintsika isika. Izao no nitranga ohatran'izao, zao no nitranga, samy zava-nisy ireo, fa arakaraka izay toerana nisy itsika sy izay nanaitra antsika no tantaraintsika. No zany dia misy ny fahasamihafana amin'ny tantara filazantsara sinoptika ireo zany Jaona, fa andeha tsy hivalam-parantsika ny antony mahasamihafa azy, fa misy samihafana tokoa. Fa avy nanao namoky ireo olona tsy omby 10,000 Jesosy, hoy ny Jaona 1 dia noteren'ny olona ho atao mpanjaka izy. Rehefa noteren'ny olona ho atao mpanjaka izy dia lasa izy, izay mihitsy lazain'ny Jaona, niataka nakany an-tendrombohitra. Ary rehefa niataka nakany an-tendrombohitra izy, nitokana mivavaka zany tahaka ny fanao mahazatra any an-tendrombohitra. Fanaon'i Jesosy io, tantarainy hatrany amin'ny filazantsara sinoptika hoe dia fanaon'i Jesosy ny nitokana makany an-tendrombohitra. Ary dia mpianatra kosa dia arivo ny andro Jesosy mbola tany an-tendrombohitra, dia niara amin'ny mpianatra handeha hiverina ho any Kapernaum. Raha manaraka ny fanazavana ny sinoptika tsika dia nanana trano honenana na fonenana vonjomaika atao Kapernaum Jesosy, ary dia andeha monjy zany toerana zany mpianatra mandeha mitalakana zany. Tsy dia lavitra io, eo amin'ny 3 na 5 kilometatra no any io miala avy eo amin'ny toerana io ny Kapernaum. Dia teny ambony ranomasina nisy zavatra nitranga. Mazava ho azy Jesosy tsy niaraka tamin'ny mpianatra, nandeha irery zany ny mpianatra. Izay dindinika no fanaovan'i Jesosy tamin'ny mpianatra tsy fantatra, fa amin'ny sinoptika dia Jesosy no miteny manao hoe andeha ery ampita. Amin'ny sinoptika dia tao anatin'ilay sambo Jesosy, fa amin'ny Jaona dia tsy tao anatin'ilay sambo mihitsy Jesosy, fa nandeha irery ny mpianatra. Rehefa nandeha irery ny mpianatra dia nanonja ny ranomasina, ary ny fofofofo ny rivotra. Jesosy kosa nitsangatsangana teny ambony ranomasina. Tsy fantatry ny mpianatra izy tamin'ny voalohany, natahotra izy ahoana moa io,
dia jesosy ny teny manao hoe aza matahotra ary de tonga ny sampokely. Inona ny zavatra ampianarina zany tantara zany ry avako malala mova tsy tandrify indrindra amin'ny zavatra zay iainantsika ao anatin'izao fiverenany valanaretina izao ndray ka mahatonga tebiteby sy tahotra indray aty anatintsika. Raha toa ka jerena tsara de zao rehefa ko malala hoy Jaona manao hoe nandeha rery ny mpianatra. Rety mpianatra reto a de nandeha rery hoy tsika teo ary mpanarato efa zatra rano fa natahotra. Tsy Jesosy akory no nampisy ny tafio-drivotra mazava io. Tsy ny mpianatra akory no nampisy ny tafio-drivotra fa tonga ho azy ny tafio-drivotra. Tsy avy amin'ny Jesosy na avy amin'ny inona le tafio-drivotra hotsika teo fa zao tonga fotsiny le tafio-drivotra. Lalànan-java-boary tsotra fotsiny. Tsy zava-dehibe tamin'ny Jaona ny finazavana hoe de tongany inona tonga ny tafio-drivotra de mety mpitranga foana ny tafio-drivotra. Ary tao anatin'ny tafio-drivotra nitranga zay tonga ho azy io dia nanapetra ny fahaizana manao ny mpianatra. Nanapetra tsy arakaraky ny mahazatra rano azy mampanarato ny akamarony fa natahotra izy. Manoloana ilay tafio-drivotra zany hoe mihoatra lavitra noho ny traikefany mahazatra azy ity tafio-drivotra ity. Zany hoe tsy takatry ny fahalalany intsony, tsy takatry ny fahaiza-manao intsony fa mihoatra lavitra noho ny fahaizana ny herin'ilay tafio-drivotra de tonga ny tahotra. Movatsy zany tsika rehefa malala tonga ndray ny valanaretina hoarina amin'ilay tafio-drivotra ny fofofofo. Fa izao ny fametrahana fanontaniana tsy hoe inona aloha zany zao nahatonga an'io tsy zay intsony ny olana, tsy zay ny zava-dehibe amin'ny filazantsara. Hoe avy izy ary ty valanaretiny ity tsy zay ny zava-dehibe amin'ny filazantsara. Tsy avy izy ty olany ity tsy zay ny zava-dehibe amin'ny filazantsara. Tsy hoe iza mitondra ny tafio-drivotra io, iza nahatonga ny olana io tsy zay ny zava-dehibe amin'ny filazantsara. Fa hoe filazantsara hoe manoloana ilay olana de tsapanao ho kely sy bitika ianao ka de tonga ny tahotra. Ary de maro amintsika rehefa ko malala ny matahotra. Na dia izay mpampianatra nandalina momba ny fitsaboana aza de tahaka atsika rehetra ihany matahotra. Tsisy tsy matahotra lay valanaretina movatsy ty tafio-drivotra ity. Mihoatra lavitra noho zay traikefa nahazatra ny mpitsabo, ny mpitsabo-panampy, ny mpampianatra, ny mpikaroka, mihoatra lavitra noho zany noho ny fahaizan'izy ireo fa ity tafio-drivotra na ity valanaretina ity de samy tonga ny tahotra. Ary ny akon'io tahotra io nde izao tsy ho afaka atao anatin'ny herintaona. Mety ho afaka valanaretina atao anatin'ny 5 taona na 2 taona arakarak'izay eo, fa ny akon'io anatin'ny taranaka de mbola mety ohatrany amin'ny 30 taona ho avy na 20 taona ho avy de mbola isy akony, ary mety hatrany amin'ny 50 taona ho avy mihitsy ary de hitranga ao anatin'ny fiarahamonina izay akony tahotra ny valanaretina io zay. Satria misy taranaka zay betsaka loatra ny maty tamin'ity taonjato ity, betsaka ny maty, betsaka ny rava-fananana de zao isy akony amin'ny taranaka amin'ny fiainantsika afaka zao tsika mety tsy mahatsiaro an'izany fa rehefa afaka 30 taona na 100 taona ny taranaka mamaky ny tantarantsika de hita manao hoe tsy mahagaga ny olona zao raha ohatran'izao izy satria nandalo ity tahotra ity. Hotsika manao hoe tahaka ny fandalovany reto mpianatra reto ny tafio-drivotra zay ny oatra ny fahaizany no andalovantsika ny valanaretina indray zao. Ny fanontaniana zany de izao, tsy hoe ahoana re tompo natonga nyty tafio-drivotra ity fa zao hoy Jaona, rehefa mandeha irery isika, rehefa mandeha irery isika de izao manapetra ny fahaizantsika. Ary rehefa mandeha irery isika ka manapetra ny fahaizantsika de tonga ny tahotra. De inona ny vahaolana hoy Jaona? Tonga Jesosy nanatona atsika. Jesosy lay fahafenoana. Ny fahaizan'i Jesosy tsy manapetra, ny fahaizantsika manapetra.
satria izy ny nanome antsika de izy ny mahafantatra hoe atretsy ihany ny fahaizana nomeko ireo olo ireo de tonga izy tsy manapetra mamonjy antsika ao anatiny io fetratsika io de tonga izy manatona raha vao mandeha irery isika de ny fifarany de izao tahotra ary eo anatiny io tsika irery kosa nefa de tsy mamela an'izany ny tompo fa tonga izy manatona atsika hoy Jaona manao hoe nitsangatsangana raha jerena de zao tena nanatona ny mpianatra mihitsy izy nanatona ny mpianatra izy tsy namela ny mpianatra ho rery izy tao anatin'ny fetrany avako malala matoky ara ao anatin'izao valanaretina izao nde atoraka amin'Andriamanitra nde hivavaka manao hoe tompo aza mamela anay ho irery ny fanontaniana ho tsika eto de tsy ny hoe inona ny olana fa move miaraka amin'ny tompo ianao move hitanao ny tompo ao anatin'ilay olana sa ny olana no hitanao ary raha hitanao ny tompo move fantatrao izy zany fanontaniana zany no tiany Jaona ho valitsika raha mitantary ty izy manao hoe rehefa ao anatin'ny olana sika de zao tsy hitatsika na Jesosy aza rehefa ao anatin'ny sarotra tsika de ny sarotra no hitatsika fa tsy Jesosy tsy fantatritsika tsony Jesosy tsy fananina io fandraindray no ny akelezany finoana no ny tahotra mafy loatra de tsy fantatra tsony Jesosy amin'ny filazantsara sinoptika raha moa de misy fotoana lazany hoe matoto io de afako malalo andalo tafitra indray isika andalo zavatsarotra tsika fa izao tsy irery ianao manatona anao ny tompo mitady ianao izy de izao any aminy ny masotsika fa izao rehefa ko malala jereo famindrampon'ny tompo hoe na de tsy fantatry ny mpianatra ry izy de ny teny lay fomba fiteny manao hoe aza matahotra fantatry ny mpianatra io voambolan'ny Jesosy io no zany ry afako malala mampahirentsika eto Jesosy rehefa ao anatin'ny tebiteby sy ny tahotra tsika ka tsy fantatrika izy ihany ny manambara ny tenany amintsika hoe zangy eto mandrakariva de hoy Jaona manao hoe de tonga soamatsara ny sampokely Jaona tsy niteny hoe nampitsahary ny Jesosy ny tafio-drivotra tsy zany namaka ny Jaona tsy niteny tonga de niteny Jesosy hoe mitsahara ny tafio-drivotra mangina amin'ny filazantsara sinoptika zany tsy nitantarainy Jaona zany hoy Jaona hoe tsy zany ny zava-dehibe fa ny zava-dehibe enao tafita ny zava-dehibe enao tonga amin'ny tanjony io amin'ny Jaona de izao tsy ny tompo mpanao fahagagana ny zava-dehibe fa izy eo akaikinao ka mitondra anao amin'ny tanjona tiany tongavanao afaka malala enkaneo takatrao ary fa ianao mahafantatra an' Jesosy ao anatin'ny sarotra ny zava-dehibe de ho tonga amin'ny tanjona io ianao ho tonga amin'ny nofo io zavatra andrasanao io tsy very any am-pandehanana enkaneo afaka malala ho tsapanao fa tsy ny fiaina kristianina tsy hoe tsisy zavatsarotra tsy hoe mpianatra apôstôly ro mpiaraka amin'ny Jesosy ro de tsisy tafio-drivotra tsy misy tafio-drivotra io mety misy lalana ny zava-boary tsotra fotsiny zao fanontaniana tsy hoe iza nanao an'io tsy zay fa mety mandalo zavatsarotra ianao fa ny valony fotsiny de zao manao hoe aiza ianao Jesosy hitako ve ianao fantatro ve ianao reko ve ianao fa rehefa renao rehefa hitanao rehefa miaraka aminao Jesosy de zao tonga ianao amin'ny tanjona tia natongavana ivavakisika tompo misaotra anao zahay fa ianao lay Andriamanitra mikaroka sy mitady anay raha vantany vao mandeha rery zay de tody zavatsarotra ary voafetra ny fahaizanay voafetra ny ankinganay voafetra aza ny fahazaranay fa ianao Jesosy tsy manapetra ary ianao manaiky hitady anay manatona anay atao vitanay ianao tompo
azavelanao anompo maso any amin'ny fahasarotany zavatra mandrakarivo zay vaoka ho hitanay fa lehibe noho ny zavatsarotra ianao, lehibe noho ny olana ianao, de sokafo ny masonay ahafantatranao, ahitanao. Mety iza hiaraka aminay Jesosy tantano zay fimbino mamakivaky indray zao fotoana mamparitaka ny valanaretina izao ho tonga ao amin'ny tanjo na aza miandry ao ampita fa fimbino zay tompo mampaherezo zahay amarino aminay ny teninao fa tsy manatahotra aminao ary tsy manatahotra amin'ny mpanomponao fa mananao Andriamanitra mahay zavatra rehetra. De arovo ny fahasalaman'ny tsirairay avy Jesosy, arovo ny ainisa mpianakaviana, arovo ny fiarina i tsirairay avy mety eza hiaraka aminay mamakivaky ny zavatsarotra. Misaotra Jesosy. Amen.